masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra. Fahasoavana sy voninahitra no homeny Jehova. Amen. Salamo 420 ny andiny ny faharaiky amby folo. Ry havana, mbola teny mpanao salamo indray eto, fa masoandro sy apinga Jehova Andriamanitra. Inona ny tondrona amin'ny hoe masoandro? Manondro an Jehova Andriamanitra ho ilay fahazavana ho asy ianao ny mpanao salamo eto. Raha tsy eo Jehova Andriamanitra dia maizina ny fiainako, maizina ny fiainanao, mijabajaba isika rehetra, midona amin'ny vato, latsaka any an-davaka, rendrika any an-dranomasina, tsy hita izay aleha, tsy fantatra intsony hoe ho aiza ho ty, tsy fantatra izay hiafarana. Raha maizina ny fiainana, raha tsy eo Jehova Andriamanitra izay masoandro manazava ny fiainanao andavanandro, hita maso fotsiny io masoandro io. Ahitanao ny lalana mandeha mianatra, mandeha miasa, ahitanao izay zavatra tianao jerena, fa io tsy ahasoanao mandrakizay. Ambarako aminao zany ny masoandro tena ilainao hanazava ny ao anatin'ny fonao, ny sainao, hanoro lalana anao, hitarika anao hoe aty ny tena lalana ka andehano dia Jehova Andriamanitra irery ihany. Fataro zany Andriamanitra hafa. Ary tsy hoe masoandro hitari-dalana anao any amin'izay tokony alehanao hananao fiainana mandrakizay ihany izy, fa apinga koa Jehova Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra. Zany apinga zany dia fiarovana. Raha misy zana-tsipika avy amely anao avy any dia iny apinga iny no iarovana anao, tazomin'ny tanana, iarovana ny tenanao, ka iny apinga iny no miaro amin'ny zana-tsipika. Rehefa midona amin'iny apinga iny ny zana-tsipika dia tapaka. Jehova Andriamanitra ny tondrona amin'izany. Isika nera mandeha amin'izao ry havany, tsy manam-piarovana. Ny fahavalonao nefa firifiry manodidina anao dia Satana zany. Sady miasa amin'ny asany maizina Satana no miasa amin'ny alalan'ny olona hafa koa izay manaiko ampiasainy ihany, hamely, hamotika, handravanao. Izay ny tanjon'ny Satana. Raha tsy manam-piarovana ianao, raha ny herin'ny tenanao tsy maharo anao tadidrio zany, fa ianao tena kely lavitra, ambany lavitra noho ny hery sy ny fahefanananan'ny Satana ny herinao tadidrio zany ry havana. Tsy mahatohatra na inona na inona ianao raha ny hery ara-nofinao, na matanjaka ianao amin'ny sandry, na matanjaka ianao amin'ny vatana, na manam-pahasalamana ianao, na manam-bola be azy ianao, tsy maharo anao zany. Atokana ny apinga fiarovan-tena atolotra ny mpanompon'Andriamanitra anao androany, Jehova Andriamanitra. Io no miaro anao. Izay manana ny Jehova Andriamanitra dia mazava ny lalany sy ny fiainany. Izay manana ny Jehova Andriamanitra dia zao voaharo amin'ny loza isan-karazany izy, ka dia na makivaky loasa aliko fahafatesana sy be fahavalo azy izy, be ambody masika, dia tsy matahotra izy satria manana apinga lehibe fiarovana. Androany ataovy izay anananao an Jehova. Ao anatin'ny anarana hoe Jehova ne dia ahitana an'i Jesosy Kristy. Ataovy izay anananao an Jesosy Kristy. Ataovy izay amikiranao an Jesosy Kristy. Aza mandeha rery zany, miaraha amin'ny foana. Vao maraina vao mifoha ianao dia mangatah mba tsy handao anao na hafoy anao izy. Naiza le anao ninona atao anao dia mangatah foana hoe aza miala amiko ianao Jesosy Kristy, fa mitoera ato amiko. Fa ho hitanao zany fahazava ny fiainanao, voaharo amin'ny loza ianao. Mahire zary, mahatanjary havana, fa te hiaro mafy anao Jesosy, te hanazava mafy ny fiainanao izy. Raiso izy. Amen.